toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ivonona iaona amin'ilay tomponao. Zava-dehibe ny fitombona ara-panahy ao anaty. Araka ny amin'ny Korinthianina faharoa toko 4:4-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsiketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetra ivelany dia avoaziny isan'andro kosa ny toetray anatiny. Mila vonona iaona amin'ny Kristy foana mantsy ianao satria tsy misy miafina aminy ny mombanao. Araka ny eo amin'ny Korinthianina faharoa toko 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany na arak'izay nataony na tsara na ratsy. Miambena. Vavaka isika. Kristy eo. Misaotra anao mampatsiahy ahy fa izay maritra hatramin'ny farany ihany no ho vonjena. Amen. Mandram-peona tompoko fiadanane.